Iresaka vaovao ny postra malagasy indray sika raha toka ny fandefasana taratasy ny tena nahafantarana ny postra malagasy tany am-piandohana taty aoriana dia efa nihitatra ny tombo ireo tolotra maro samihafa misy eo amin'izany postra malagasy izany, ohatra ny fikirakirana vola, fandefasana entana na eto toerana na ny ivelany, namelabelatra ireo asa efa vita sy ny vina pampandrosoana mbola hoentina ny tale general ny postra malagasy androany ho tateriny fanirikely amintsika. Iroso mifampindramam-bola misehatra rehetra amin'izay ny postra malagasy amin'ny titona 424 ity. Orinasa mpanjakana miezaka manakaiky vahoaka hatrany amin'ny farany lavitra indrindra raha efa nisehatra tamin'ny fitehirizam-bola, fametraham-bola, fandefasam-bola eto an-toerana sy any ivelany hatramin'izay. Nahitana fitombona be manko ireo mpikirakira vola, nametraka fitokisana tamin'ny postra malagasy raha nijery todika ny taona vitsivitsy farany noho ireo fanavaozana maro natao hoy ny tale jeneraly. Ny positionnement tsy nahipetrahana mihitsy zany hoe izahay postra malagasy no voalohany amin'ny resaka fikirakirana arabola eto Madagasikara. Fantatsika tsara fa mbola be dia be ny malagasy any ambanivohitra any mba te hisitraka an'izany findramam-bola zany fa tsy misy an'ireny le microfinance reny any amin'ireny rafatra reny. Ny postra malagasy nefany manana masoivo ny oatra ny 500 dia afaka hisitraka an'io IMF Crédit ny postra io avokoa. Ankoatry ny fikirakirana vola, raha niainga tamin'ny fandefasana taratasy ny postra malagasy nihitatra ny tolotra manampy ireo hanao déménagement na mbata entana hifindra trano, mandefa koliana entana eto toerana sy any ivelan'ny Madagasikara ary niezaka hatrany nanatratra ireo finitra takina misehatra iraisam-pirenena indrindra ny amin'ny fiarovana ny entan'olona satria nitombo hatrany ireo mila izany. Perspektiva ataontsika amin'ity taona ity dia eo aloha zany ny famaranana ny le sécurité postale resantsika teo. Io certification na sécurité postale io dia tokony efa azo tamin'ny farany taona teo. Fa sainga no ny zava-nisy teto amintsika teto dia tsy tonga zareo le expert ny Union Postale Universelle avy any ivelany nanao ny le audit amin'ny volana janvier na février ty zany zao dia ho avy eto zareo hanao ny audit sy hanome amin'izay an'io certification ny sécurité postale io. Tamin'ny 3 taona lasa no hoe faminavinana zany fangatahana sy fangalana ny resaka agrément ny commissionnaire en douane io dia nahazo an'io tsika tamin'ny farany taona 2023 teo. Any amin'ny tapatapaka ny taona ty zany no ho atomboka ny fanatanterahana ny resaka commissionnaire en douane zay ho atao ny postra malagasy atao anatiny io ihany koa. Amin'ity 2024 ty koa dia hijery amin'izay tsika amin'ny fomba ahafahana mametraka ny autorité de régulation ny secteur postal satria mbola tsy misy an'io eto Madagasikara. No amafisina teto fa atao lara-pamianatra ny digitalisation amin'ny fanatanterahana ireo tolotra ireo. 30 taona katroka amin'ity taona ity ny anarana hoe postra malagasy ka anavao ny sata amin'ny fiazy indray ny mpitantana.